sosialy ihany isika mitrarandalina kokoa anatin'ny fanatanterana an'ireo asa sosialy mofo ny parlementa ihany koa manohana ny fampianarana eo anivon'ny distrikana Rivinimamy ary ny CST Rakotomanjato Rodin avy amin'ny Ankolafira Valmanana etsika maromaro no tanterana ity parlementa ity eo anivon'ny CEG Mangatany distrikana Rivinimamy. Nahazo efitrano vaovao roa ny CEG Mangatany distrikana Rivinimamy. Izany dia vokatry ny fanohanana izay nataon'ny CST avy amin'ny Ankolafira Valmanana Rakotomanjato Rodin. Ankoatra izay dia nitondra fanampiana kit scolaire ho an'ireo mpianatra any amin'ny CEG Mangatany ihany koa ity parlementaire ity. Fitaovam-pianarana toy ny cahier, stylo, fitsipika, goma, trousse, pensily hazo, aroloha, baolina ho an'ny lehilahy no natolotra tamin'izany tany toerana. Wanareo rakizo anareo mandeha natoloko ray manontolo karamako ray vola samy magopaka mangala dodolo reko sy balaiky ny aho hoany bokako ina rotako ray kely tombony dia any amin'ny tale adaolo facture rehetra tsy nakan'izay mora fany zay raika ozy le teny mitizaka siny de tsara indrindra Tamin'io fotoana io ihany koa no nandoavan'ny CST Rodin Rakotomanjato ny karaman'ireo mpampianatra Frama 5 miasa ao amin'ny CEG Mangatany volana Oktobra. Raha misy ny ilaina hoy izy amin'ny fampianarana toy ny voyage d'études dia vonona ny tena nanampy amin'izany. Saika avy amin'ireo tanàna ny manodidina ny Mangatany hatramin'ny 12 kilometatra no manohy fianarana eto amin'ny CEG. Entina ialana mivezivezen'ny mpianatra dia nanolotra fanampiana amin'ny cantine scolaire atao amin'ity sekoly ity ny CST Rodin Rakotomanjato. Ny talen'ny CEG Ramatoa Soavelonordina Mampianina dia nanolotra fisaorana ny CST Rodin noho izao fampitaovana izao. Irariana hoy izy mba hitombo izany fanampiana izany. Nanafatra ireo mpianatra ny tena mba hilofo mafy amin'ny fianarana.